Namotsaka resako anareo va manomboka miakatra ny vent de résistance, le vent ni vent de résistance, ça commence à souffler comme il faut. Any Ambatondrazaka efa leo ny olona amle resaka électricité. E mantenenko anareo hoe resaka corruption enjana be hoany nataondry zareo, corruption avo lenta be. En fait, misy liany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na le zavatra mitanareo le zavatra le misy le mitranga any Londres momba ny Romigety iny. En fait, efa pratika ny vazaha ny gouvernement vazaha zany sy ny entreprise vazaha le manambola be. Za tsy mitena le entreprise vazaha kely le ohatra zao hoe restaurant na hoe anakely reny, je parle pas de ça. Za miresaka an'le entreprise vazaha manjaka ao amin'ny tanitsika ao. Tady diova reo karan'ireo tsisy manana nationalité reo gasy fa nationalité vazaha le ananan'ireo. Reo natao hoe politique de grand remplacement tamin'ny 1972 avereniko aminareo. Saika nataony sinoa le izy avy ny sinoa nanambady gasy dia ny sinoa ny s'intégrer tao anatin'ny namono tiako tenenina tao anatin'ny environnement ny gasy nanambady gasy niteraka gasy zay reo tsara ny eny amin'ny côtesse rehetrarehetra reny taranaka sinoa daholo fa misy gasy daholo reny métissé gasy daholo ny akabeazany reny tsisy pure sinoa any amin'ny côtesse ta eny. Donc fareo karanareo misy pure karana hatramin'izao efa depuis firy taona zay efa feno pure karana. Tsy mety mifanambady amin'ny gasy reo dia raha manambady gasy reo dia satria ny fomba an'zareo mihitsy efa manao fomba ohatr'izay. Dia zay mahatonga ny arranger amin'ny vazaha reo hoe reo no lasa vazaha vaovao. Ny vazaha zany ils ne peuvent pas concevoir le fait que tsika gasy mafita mitsangana rery tsisy andry zareo. Tsika nefa efa nitsangana alohan'ireo tonga teo, tsika mbola nandrozy kokoa no alohan'ireo tonga tao amintsika tao. Dia ny zavatra tedavina dia anapitehana tamintsika le hoe mena indépendance iny tsy tiana homena indépendance fa tedavin-jareo hoe tsika mbola sous-hommes par rapport amin'jareo. I général de Gaulle dia teneniko anareo tsara fa olona rasiste tsisy ilana azy. Namono olo izy tanareo tamin'ny 1947-45 reny. Tam 1945 libération de 1944 libération de Paris. Tam reny de tanareo les on appelle ça les Sénégalais, enfin Sénégalais. En fait ni militaire à colonie retraretra, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des Sénégalais, nisy gasy tao anatiny tao, nisy Algériens tao anatiny tao, nisy Marocains tao anatiny tao, nisy Congolais tao anatiny tao, misy olona be dia be tao anatiny tao tamin'ny libération de la France. Tam 1945 dia ina nataon-jareo nasoron-jareo le akanjo le Sénégalais dia nampanaovana n'akanjo le ana dia nampanaovana an'le olona fotsy. Na dia tsy militaire io na ino dia mody nampanaovana olona fotsy niditra tamin'ny porte de Paris satria menatra ny zareo hoe olona mainty sy olona tany amin'ny colonie no nanavitra ny tany. Satria ça a une conséquence énorme rehefa avy eo zay mahatonga ny 1947 hoe nangataka ny indépendance any Madagasikara. Dia io zavatra io no mbola ampiasan-jareo dia teo dia rehefa romodromotra le général de Gaulle sosospory dia ina nataony natsony namany Jacques Foccart dia DGSE namorona an'le hoe DGSE. Dia rehefa namorona ny DGSE dia jerenareo tsara tous les présidents africains rehefa ohatra hoe miaraka amin'ny la France dia tsy maintsy misy renseignement extérieur français foana ao anatin'ny palais dia ao amintsika zao ao Viavelo. Donc dia io dia ao anatin'ny le izy le antso an'le agent de la DGSE io zavatra be dia be napetraka an'io agent de la DGSE io tamin'ny colonie africaine rehetrarehetra anapotehana ny économie africaine, anapotehana sy anatotoana antsika malagasy, anatotoana antsika ny Afrika rehetrarehetra zany. Dia ny accord aux accords secrets efa nalefako tao aminareo tao iny dia ao anatin'io accord secret io le hoe mena 1% ni président de la République, na entre 1 et 5% ni président de la République rehefa mametraka entreprise vazaha anankiray. Tady tsara fa io corruption io efa hitatsika
tany États-Unis nipoka amin'ny corruption nisy entreprise anankifolo tany États-Unis dans les années 90 fa ça tonga de tratramin'ny mpanao corruption be de mody zay manaovana le hoe système le hoe AFA le anticorruption française iny azonareo fa reo zany efa pratiquen'jareo depuis 1945 zany depuis 1945 efa niteta 47 efa nitetavan'jareo hoe tsika tsy hiakatra mandrakizay de tsy anterehan'ny afrikana zany no hoe mihinakanina tsara sy ny tsara satria raha zany de mikroso ny tany aty occident de ny resaka ny conséquence en corruption satria corruption enjana be avolenta be ohatra ny corruption amin'ny tare amin'ny anatary tato tsara fa ozy izy ny kala hoe manao social ony tsy maintsy manao social ony le entreprise vao tafiditra ao de eritreretinareo zany dikan'izay hoe tsy maintsy manao social ny entreprise rehefa tafiditra ao nefa social ina moa zany social zany raha tianareo fantatra hoe tiany tenena hoe manao donation zany manome vola manitra zay ny zavatra hoe social hoe manampy manitra fa ny social anjareo tsy manampy manitra fa manampy ny entreprise ny Kalaromi 5% de manampy ny 20% omena ny chancellerie omena ny président de la république Léandre Rajoelina zay no resaka zay ny sous-entendu zay ny zavatra tenenina tao anatin'ny tao anatin'ny procès any Kalaromi de Dzirama. Je reviens au Dzirama. Dzirama de mbola entreprise française. Karana no mitondra, karana no fournir en Dzirama. Malo délégation de service public. Tenen de 2% sy 1% le hoe service public. Koa tsy maintsy ny entreprise fa ça. Tadinareo tsaka fa total no manjaka ao amin'ny tanitsika eo rehefa manao lalana sy mitondra ny ina moa tiky tenenina carburant lafo be malemano be manakenda ny vahoaka malagasy. Fa ça, total, c'est français. De c'est de ça là, farine anatao hoe ni corrompu zany l'olona miasa amin'ny service public. Fa ny corrupteur le olona mame vola andreny nanao corruption reny. Donc corrupteur ataola reo entreprise rehetrarehetra reo de mila de passible d'amende taolo reo rehefa tratra. Fa tsy victime pour zany zay matsy nitako tao anatin'ny 24 heures mata hoe victime tsy victime pour zany fa corrompu andanao corrupteur reny atao hoe corrupteur de normal be tsika malagasy tsy reo faty karanareo mihitsy reo tsara ny fomba anjareo amin'ny fanalika ny gasy hatramin'izay fa na fijerenanareo avec condescendance fitohizany fomban'ireo vazaha reo taloha tamin'ny colonisation fa reo vazaha reo taloha tamin'ny colonisation de namono nanapaka tanan'olona nandatatra amin'ny malagasy nangalatra ny tany malagasy ny violé zanak'olona ny violé na koa moa tiky tenena ny vehivavy. Donc tout ça en fait il faut mila mianalyser zavatra be dehibe tsika raha tsy entreprise gasy mitady ty apiakatra amin'ny Madagasikara nomena an'io tsy le raha entreprise ndry le raha vato mangatsindrika Kalaromi misy le manemano pour efa tao nomena an'io marché io tsy tafavoaka zany Madagasikara entreprise gasy jeune malagasy ty apiakatra amin'ny Madagasikara no tokony nomena an'io marché io tsy reo faty karana efa mampina nemano reo eritreretinareo tsaka fa hatrany amin'ny PPN mbola faty karana daholo zay mahatonga ny agriculture malagasy tsy mety mivoatra potika satria produit de première nécessité reo karanareo no mitondra anazy reo no mampiditra manao mividy any amin'ny tany hafany de varotra varolo eo amin'ny tantsika olona tsy manaja ny mamalagasy atsika tsy mame asy ny mamalagasy atsika efa firy taona reo teo efa depuis de les années 70 jereo mbola mampinina any aman'ny tantsika de reo mbola nonona pory Tati du tsara fa tamin'ny époque Xavier Albert tena vateyary je sais plus comment il s'appelle le mec qui sortait d'Harvard là iny bandina efa tena nieritreritra mitsiny apiakatra ny tany malagasy fa Ravony qui est complètement corrompu de toute façon il avait la double nationalité soit dit en passant mais s'il y a familial aminay donc fa Ravony no namatika tao anatiny tao de le olona anankitelo tsy nanaiky nisy
nisy fatotra tamin'ny dadanay tadabenay ny anankiray tamin'ireo anankitelo ireo tsy nanaiky hoe aha zay tsy manaiky fa tsy manaiky an'le vola omena mena amin'ny ministère mena amin'ny ministre vola tsokosoko mena amin'ny ministre zany tsy nanaiky ny zareo de tadidinareo ny resaka motion de censure iny tsy afaka dans la possibilité Zafi Albert tamin'ireny problème Zafi Albert c'était un médecin c'était pas un gestionnaire c'était un médecin na de tianao zavatra raha tokony olona gestionnaire ny tonga de mipetraka teo zay ny problème ny Zafy zay fa izy de tsy te hangalatra mihitsy teo amin'io pouvoir io juste pour vous dire que hatrany amin'ny farany ambony any misy corruption corrompu olona anankitelo nroasiny zareo tamin'izay tena nareo maniman ministériel izy de rehetra hoe nisy an'iny niala Zafi Albert il a même pas terminé son mandat juste zay fotsiny teneniko anareo hoe marina ny ataon'ny vahoaka ny Ambatondrazaka mitaky ny zoany satria ny vahoaka ny Ambatondrazaka ny ka manome vola hoan'ireo jiramareo isan'andro nefa ny service omena normalement dans un système capitaliste satria eritreretina hoe capitaliste zany ny système matsika c'est le client qui est roi ny client no mpanjaka nefa tsy izay mihitsiny no misy ao Madagasikara jereo ny resaka na fotsiny tout ce qui est hydraulique koa mbola reo jirama pour eux ihany donc tout ce qui est eau usée mbola reo jirama pour eux ihany nefa jereo ny ataondry zareo tsisy anona mihitsiny ny misy y a des problèmes d'inondation zao je sais plus dans quel quartier en Etomasina fait un problème d'inondation fa tsy réglé le izy satria maninona satria tsy nieritreritra ny ahoana fandevan'ny écoulement d'eau pluviale sy ny écoulement d'eau usée donc mbola jirama pour koa zany eritreretinareo hoe ny olona mampisitona anareo tsy mampandeha ny affaire-nareo tsy mampiana anareo amin'ny zavatra maloto tsy maimbo pour isan'andro io de jirama pour jirama qui travaille avec les fonctions publiques haute fonction publique de corrompu ny fournisseur rehetrarehetra rehefa manao asa anankiray izy de tsy maintsy payena impolo zay ny atao hoe mafia France Afrique de mbola ao mbola mi-existe ny pays rehetrarehetra du Sahel efa miala pour amin'ny vazaha ny africain il vomisse même ny vazaha am'izao satria manao politika manne maniny tsy nanaja efa 15 ans zany efa niteny hoe si j'étais vous je mène une politique de partenariat avec l'Afrique pas une politique de paternaliste. Donc, tout ça pour vous dire que ça va jamais préciser quoi, il y a 15 ans, c'est en train de se faire en Afrique. Famanin natsika au Madagascar no tsy samy fo jereo ny vahoaka ny Ambatondrazaka efa samy mitsangana jereo ny vahoaka tesa ny vahoaka iny nandoro ny gendarmerie satria gendarmerie tsy manaja ny mamalagasy gasy samy gasy pour zao ihany de mavita mamono ny malagasy ohatry ny alika satria nanomena pouvoir kely le voakindindrenireo. C'est tout. Donc, coucou les amours, coucou Farah, Tianzanar, salut, j'arrive pas à lire ton genre, Fioji, salut Fioji, salut Lova Hemu, salut Unimi Utsu, salut Fradi, salut Sandacha Michael, salut Sanouro, salut Gino Jean. Cœur d'Aol sur vous, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est une allocution TikTok n'androane anjaratsika daholo zany no meritreritra ny zavatra hita zao ny vahoaka nefa manomboka rombotra ny hitatsika koa no Antananarivo tsy samy hetsika io fako be deabe mitotoditra be io manome aretina choléra sy ny diphtérie sy ny tout le reste sy ny la peste sy ny rehetrarehetra mbola tsy ana mbola tsy tonga ny la peste fa ho tonga ny la peste amin'ny niveau lafo be deabe ho tonga eo ka aza tetrinareo de hitanareo raha io fako be deabe mamono ny tany ny mpamboly sy ny tatsa alefan'zareo io maninona raha concentrena tamin'ny toerana kely anankiray fa maninona natao ny lahatra be deabe ohatrao anapitehana tany ny tatsa io hipetrahany reo fatikaranareo ny buildinany mbola fatikarana ihany mbola miteny ana hoe mbola fatikarana pour ihany vininareo vao mitsangana de vininareo mieritreritra
zako fito taona de efa nahita hoe manne manne tamiko takakarana tao Antsirabe de nisy karana kely zay tao anaty classe iny ndao tao manne manne natahoatra be le mpampianatra satria toute ma classe voulait dépenser cette fille là petit problème an'izy elle avait juste elle reflétait juste le colon azonareo ny tiako tenenina fonafona taminah mihitsy le mpampianatra satria za mpampianatra zany no seho manambanimbany pourry anahy foana moi j'ai l'esprit du leader rehefa ataoko manne manne andeha optéako pour zay de optéako pour j'ai pas tsisy etadamina pour zany amin'ny olona manao manne manne ny taniko zany donc je me suis dit de firy taona moa zany efa nieritreritra hoe ataoko manne manne reo miseho manjakanjaka pour eto amin'ny taniko eto fito taona de efa nafantatra ny problème à 7 ans, à 5 ans, ça ni voarokan catéchisme satria nantany fantanina be dia be dia tsy hainjareo namany anazy zay hita bokinao azy maverina aty intsony satria navadika ako daholo lohan'ny olona tao anatin'ny catéchisme tao c'est ça mila misaina sy mila mieritreritra satria zako na dia tsy nandeha na dia nandeha fianarana raha fa mbola fianarana maternelle za mianalizy an'ny ny toerana hipetrako hoe fa maninona zay manakarena be ny taninay fianarena maninona reto fatikarana pour reto no manjaka fito taona zany de efa fanontaniana de fatako hoe problème any amin'ny religion problème any amin'ny rehetrarehetrany de asivo ampianaro ny zanakanareo manana an'izay questionnement zay hoe inona problème voalohany indrindra maninona atsika malagasy no ohatr'izay aty no metongo de tany amin'ny super nasaiko nitondra ny entako le karana mety nedry fa zay zany satria reo karanareo any fazava avao eo amin'ny tanitsika reo karanareo any colon raha ohatra nareo mijery hoe raha hoe transposena amin'ny resaka Palestine izy io de tsika ny palestinianina de reo kanarareo ny josy zay tato-dio zay hoe manana pouvoir be dia be izy amin'ny vola fa ny tanitsika atsika reo tsy afaka raha reo mividin'ny tanitsika tsy kelikely ohatr' zao foana raha tsika mbola mamaritra ny tanitsika raha reo gouverneur mbola mamea tanitsika tany tsy tokony homenan'olona tsy manana nationalité malagasy no homena an'le izy satria tato-dio tsara fa rehefa mbola mitondra karana fa tsy mitondra anarana gasy na zo mitadabe anay nationalité malagasy de manotondra anarana gasy izy ny safidy anarana gasy izy de zay vao nahazo nationalité malagasy ny tadabe anay sinoa fa reo mitondra ny narany karana pour foana ça fait zany tsy normalement la nationalité pour ny raha hoe na misy nationalité de normalement afaka retirena satria fangalarana c'est tout ce que j'ai à dire zay no zavatra zay no lesona nataoko anareo satria anatin'ny lalàna zany tadabe anay tsy nahazoaka nationalité gasy raha tsy nisy anarana gasy tout simplement donc zay no ametrahako anareo velomandray lony bonne journée bon courage aminareo tsirairay avy et au tep tahin'Andriamanitra tahiny rasana tahiny zanahary tahiny fanahelo tahiny fanany vazimbo tahiny fanany rano tahiny fanany tany tahiny fanany rivotra sy ny tahiny fanany ny afo ny fijerenareo fianalizenareo ny rehetrarehetra amin'ny fiainana rehetrarehetra tahiny fanany volana sy ny masoandro ary ny 7 planète bien aligné zay foana nareo no manjaka amin'ny taninareo nareo no manjaka nareo no mpanjaka ny tenanareo nareo no Andriamanitra tsisy an'izany Andriamanitra anazany fa nareo no Andriamanitra ao anatinareo ny Andriamanitra ao anatinareo ny nahary zay va biso be daholo nareo tsirairay avy au tep